HINO AHO KANEFA. Kanefa fandaharana iarahanao amin'ny mpanompovavin'Andriamanitra Marthe Hervé. Azonao andraisana tsara ihany koa amin'ny fanoratanao antaratasy ny olana izay manakana anao tsy ino n'Andriamanitra. Ny adresy fandaharana HINO AHO KANEFA, boîte postale 1276, Antananarivo, Raikambizato. HINO AHO KANEFA. Ay, le namako ane tsy mety fa raha mety izy de miaraka zay. HINO AHO KANEFA zay le olana. Ny sedera UGBM zany rehintsika teo izany. Nikialo iny hira mitondra ny lohateny hoe ianao no antsoiny iny izay.
tsy mety hoe ny namanao dia tsy mbola inony tompo na anatona azy ianao. Ekeo fa ny tompony mbola miantso anao ankehitriny. Araka izay hira novetso'ny GBM teo izay. Anaka, atolory ihany fonao. Hoy ny teniny, ao amin'ny ohabolana 13 andininy 19. Oitro ny teniny. Ato amin'ny jaona 20 andininy 20 manao hoe: raha tiako hitoetra izy mandra-piaviko, ahonao zany fa mana raha ahy ianao. Ny afatry ny tompo ato amin'ny salamy voalohany, andininy voalohany hatramin'ny andininy 13 manao hoe: sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy, ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota, ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira, fa ny lalàny Jehovah ny sitrany. Eny, ny lalàny no saintsainy andro aman'alina. Dia tahaka ny azo amboleny eo amoron'ny rano velona izy, izay mamoa amin'ny fotoany, ny raviny koa tsy mba malazo, ary ny asany rehetra dia ataony lavrary avokoa. Izao ny torohevitra omeny ny tompo anao ato amin'ny ohabolana 1 andininy 10 sy ny andininy 112 tapany voalohany. Anaka, raha atao amin'ny mpanota ianao, aza manaky. Raha hoy izy, andeha hiaraka isika, dia hoy ny andininy 15. Anaka, aza miara-dalana aminy ianao, arovo ny tongotrao, tsy akamin'ny alehany. Ka hoy ny tompo ihany aminao: aza mety ho fitahany ianareo ny fikambanana amin'ny ratsy, manimba ny fitondratena tsara. Korinthiana 1:15 andininy 13.
koa hoy Jesoa, indro efa mitsangana eo am-baravarana ka mandondona. Raha misy mihaino ny feoko ka mamono varavarana, dia hiditra ao aminy aho ka hiara-misakafo aminy, ary izy amiko. Enoeny ty afatra nampitonain'ny tompony Jean Francis ity. Raiso izy anio. Izay mandeha izao irako izao isy afatra lehibe vaovao mafaly ho anao Jesosy areka ty anao manolotrany agny amonjeny asy anao mba ho fanabotany antsika izany nafatesany ho anketriny ary tapaony evitrao raiso izany izy no safidio ao amponao ao sambatrenao ao amponao ayadanenao ho anketriny ary tapaony evitrao raiso izany izy no safidio ao amponao ao sambatrenao ao amponao ayadanenao Buone che fatinera te ni toetra ao amponao sangy misy tsy tsapanao fa izy efa ela mety anao anketriny ary tapaony evitrao raiso izany izy no safidio ao amponao ao sambatrenao ao amponao ayadanenao ho anketriny ary tapaony evitrao raiso izany izy no safidio ao amponao ao sambatrenao ao amponao ayadanenao
raha izy an'io hoy ny afatra izay nampitondray ny tompony Jean Francis ho anao zany afatra zany. Tantara niseho fony izahay mpianatra kilasy fahaefatra ity tantaraiko anao ity. Asabotsy ny andro tamin'izay. Mianatra asabotsy maraina izahay. Ary tsaroko tsara fa amin'ny 9 ora ka hatramin'ny 10 ora dia ny taranja muzika no taranja ny anaranay. Asa nefa fa dia lalina na fitsokoreto namana mpiara-nianatra sasany efa nahalala fitiavana ny sasany ka ny zavatra nataon'izy ireo dia nitarika anay mba tsy hianatra tamin'ny fotoana io. Ny azy misy antony manokana amin'izay dia hiaraka amin'ny olon-tiany mandehandeha izy. Nena kosa nefa dia tsy misy antony ary zava-dehibe taminay aza ilay fianarana mozika. Saingy nanao beloha ny ankizy lehibe ny tena moa anisan'ny zandry ny tao am-pianarana. Mila firaisan-kina rangaha, tsy maintsy miaraka daholy, ndao tsy hanao fotsiny izao. Tsy hoe tsy mahay mampianatra ny mpampianatra sanatria, tsy hoe nahasosotra le mpampianatra, tsisy an'izany, fa dia izao amin'ny 9 ora mihitsy moa izay vao niditra tamin'izay. Ary dia talohan'iny efa betsaka ny tonga loloha teo, nyresahana ny hoe tsisy lana azy zany mozika izany, hoy ny sasany. Andresy lahatra ireo izay dia hianatra, dia nanao ny didiny amin'izay ry zareo lehibehibe. Vononay izay mitady hianatra eo a, vononay a, tsy manaiky mihitsy izay. Piso lelaka izay mitady hianatra, rehefa tsy namanay dia vononay. Mipitrapitra izay te hianatra, napatahotra ny nataony reto lehibe sasany, nanaraka azy ny maro, ary dia indrisy tsy nahaleo dohika fa na te hianatra aza ny tena. Matahotra ny ataon'ny sasany, tsy nanana azo ndamosiny.
dia ny lalina ny dia izao tsy hoe tsy hianatra tsony fa hianatra ihany rehefa avy eo fa mitsomitsomy fotsiny dia nanaraka ny mpitsomitsomy fotsiny ka zareo anie tsy mety dia tsy nandeha nianatra izay taiza nefa no nijanona inona moa fa dia nijanona teo amin'ny arabe teo fotsiny tsy hoe nisy zavatra natao ny fahatyantoka aza dia nijoro teo amin'ny arabe nijoro fotsiny teo amin'ny arabe satria nanaraka andreo namana satria natahotra sao dia vonony satria natahotra ny fandrahonany dia inona no nitranga ho ianao tonga ny tarantsa manaraka hianatra amin'izay avy hatrany dia tonga tao am-pianarana ny surveillant général navoaka daholo tery atokotany tery zahay rehetra tsy nianatra no bedesina efa nijoro tery amin'ny arabe najoro teo atokotany na tsy arovizana ihany na dia mbola ankizy aza fa tiantoka re zany tsy navelan'ny surveillant général na mpianatra ny mpampianatra nanaraka tokony hampianatra anay voalevilevy izahay no tsaraina ho maditra meme fotsiny ireo adala nitarika anay ary izahay nanaraka ny adala move azo rariny tamin'ny SG tsy nahazo rariny fampiatsoana ray aman-dreny no natao nampiatsoana ny ray aman-dreny tsy mahazo mianatra raha tsy mitondra ray aman-dreny lozany e zany ny tena tsy tany an-trano fa nijoro tery amin'ny arabe nalefa nianatra nandoavana saram-pianarana ary manao ny ainy tsy ho zavatra ray aman-dreny mba ahatonga ny hoe afaka mianatra ny tena kay tsy nianatra kory tahotra zany orooro zany fadiranovanà endre vokatry ny adalàna tsy nanana azon-damosina no mahatonga izany sendra ze namana mitarika amin'ny adalàna sy ny ditra dia nanaiky no nitahotra azy tsy mety anefa izany ary zava-doza ny vokany efa niatra taminao ve ny zavatra tahaka izany efa ny saintsainao tsara ve tsy
mbola izany ko ve ny mbola mitranga aminao kehitreny? Ny anay tamin'iny hoe tsy mety hianatra ny namanay dia nanaraka izahay, dia nahita orooro, dia nahita tahotra, dia fadiranovana, dia vizana, dia adaladala nanao adaladala, dia bedy voalevulevy ry havana. Tsisy mihitsy natombontsoa kely aza tao anatin'izay fanarahana ny namana tamin'ny ditra izay. Lazaiko aminao, zany koa ny tiako eritreretanao ankehitriny hoe raha noho ny namanao tsy manaraka ny Jesosy Kristy ny mahatonga anao analavitra ny Jesosy, ahantra sy ho fadiranovana ane ianao e. Jesosy ane ny tena namany e. Eno ny filazany miray azy. Mandroso ianao miray. Jesosy no namana, tena namana, Jesosy no namana, tena namana, Jesosy no namana, namana futa, namana zuantuka, amiko tarucha, Jesosy no mahaput, namana hamahatu, namana ti mahapul, antikareta, Jesosy namana, namana, tena namana, namana, Jesosy no namana, namana, tena namana, namana, Jesosy no namana, Jesosy no namana, ti mety sasatra, manulutanana, manulutanana, izy rery no afaka, mamary bavaka, rato mangataka, mangataka miniana, Jesosy namana, namana, tena namana, 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 Jesosy namana, 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 tena namana, 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 Jesosy namana, Jesosy namana, timsata maluluna, namana kutiana, namana mina, samtini avuku, naina nifuku, yewa, Jesosy namana, timanavaka, Jesosy namana, namana, tena namana, 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 Jesosy namana, 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 tena namana, 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 Jesosy namana, Jesosy miverimberina ny teny hoe Jesosy ny namana. Mba tena iraikitra ao anatin'ny fonao sy ny sainao fa Jesosy ny tena namana. Misy namana mitarika anao any amin'ny lalan'ny fahaverezana. Efa niteny ny Tompo
ao amin'ny obolana toko voalohany andininy 10 ny vatsiko taminao teony hoe anaka raha tomin'ny mpanota ianao aza manaiky. Eo anatrehan'izany tenin'ny tompo izany tsy tokony anaiky hiara-dalana akory amin'ny namana izay mitarika anao hiatakataka amin'ny Jesosy Kristy ianao, fa Jesosy Kristy ny tena namana, tena azo antoka. Dinionao tsara, inona moa ny tombontsoanao raha toka anaraka ireo namanao ianao izay tsy manaiky hiaraka amin'ny Kristy andeha irery. Efa nilazain'ny tompony hoe raha misaraka amiko ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Janona 5:10. Dia tsy ahay anao na inona na inona any amin'ile lalana izoranareo iny ene ianareo e. Dia tianao ve zany? Nomen'Andriamanitra anao ny saina hisafidy. Indro apetraka eo anoloanao izy ny fiainana sy ny fahafatesana, ny fitahiana sy ny fanosonana, araka izay voasoratra ao amin'ny Deuteronomia 30 andininy 7:20, ary dia nampiany ao amin'ny andininy 20 hoe ny fidiana ny fiainana mba ho velona ianao. Dia hifidy ny fahafatesana venao. Fantatrao tsara fa raha hiaraka amin'ireo namanao ianao dia tsy ahay na inona na inona, dia mbola hifidy ny hiaraka aminy ihany ve ianao? Fa nga ny tongotry ny namanao ny tongotra mitondra anao, fa nga ny lohan'ny namanao no loha mitondra anao. Tsy mba nomen'Andriamanitra loha nga ianao? Nomeny ianao koa, nomeny ianao. Aoka ny sainao no hitarika anao anaiky an'i Jesosy. Ka raha tsy manaiky retsy anaraka ny Kristy, dia hoy ny tompo tao amin'ny Jaona 1:20 andininy 12 hoe raha tiako hitoetra izy mandra-piaviko ao anao zany fa manaraha ahy ianao. Ianao no antsoiny Jesosy anaraka azy. Ianao no antsoiny Jesosy. Ankehitriny meteza ho resy lahatra anara-dian'i Kristy. Fa izy efa maty teo amin'ny hazo fijaliana ny soloelokanao. Fa izy efa nilaza fa avy mba anananao fiainana sady anananao be dia be, araka ny tenin'izay voasoratra ao amin'ny Jaona 10 andininy 10. Ary ankoatran'izay dia hoy ny teniny ao Malaki 2 andininy 10, ny fanekeko taminy dia fiainana sy fiadanana. Noho izany ry mpianakavy, miantso anao ny tompo, raiso izy ka ekeo ho tomponao sy mpamonjinao, aza manda azy ekeo izy. Eno indray nilazainy vatosoa sy tahiana anao. Mandrosonareo. Fatima ni mar, nemi sa uma vukuza de chata.
raiso Jesosy, izay no torohevitra izay nomeny fahatsoa sy tahinanao teo. Ity fiainantsika ity anie, raha tsy eo Jesosy dia fahoriana sy fijaliana. Raha toka tsy anaiky ny famonjeny Jesosy ianao, dia ahoana ny fiainanao? Tsarovy fa tsy ny namanao akory no hamonjy ianao. Mandrakariva aza, ny namana dia manao havana raha misy patsa. Fa tsy misy famonjena any amin'ny hafa, ary tsy misy anarana hafa dia ambany masoandro azotsika famonjena hafa tsy ny anaran'i Jesosy irery ihany. Arak'izay hitantsika voasoratra ao amin'ny Asan'ny Apôstôly 4:12. Koa amin'izany miantso anao ny Tompo, aza atakalinao na inona izany hoe manompo an'Andriamanitra. Mety eza hiteny tahaka ny Davida anao hoe, hoy izany amin'i Jehova, Tompoko ianao, tsy misy soa ananako azo oharina aminao. Salamo 1:12. Fa marina izany. Hoy ianao, ny namanao no tsy mety, dia tsy hanaraka ny Kristy ianao. Tsy mety miaraka aminao. Ry havana, hoy ny tenin'Andriamanitra, izay voarakitra ato amin'ny Efesianina 5:5. Andininy 5:12 hatramin'ny 7:12 manao hoe, koa tandremo tsara izay fandehanareo, mba tsy hitondranareo tena tahaka ny adala, fa tahaka ny endry. Ka araroto ny andro azo anao vatsoa, fa ratsy izao fiainana izao. Ary noho izany dia aza manao adaladala, fa aoka ho fantatrareo izay sitrapon'ny Tompo. Dia hiteny tahaka an'ilay tamin'ny irany nanamosokoriva ianao, hoy izy hoe, ao anatin'ilay irany mitondra lohateny hoe, pour mieux t'aimer, si tu es le diable, je choisis ton enfer. Raha ianao ny devolo, izy dia fidiko ny afibenao. Dia hoy izany tokoa ve? Mba azonao an-tsaina moa, izany hoe farimy rehetrafo sy solofara, izay lalana izoran'ireo rehetra tsy manaiky an'i Jesosy ho tompony sy mpamonjy azy. Ny mandrakizay anie izany, tsy azo ovaina intsony anie rehefa izay, fijaliana mandrakizay izany, zava-doza izany. Ka mieritrereta ihany, oka nga ovakiko aminao mba hieritreretanao tsara ilay tantara izay notantarain'i Jesosy ato amin'ny Luka 9:12, manomboka amin'ny 9:9 hatramin'ny 19 novakiko aminao. Nisy lehilahy manan-karena anankiray ny akanjo volomparasy sy rongony fotsy madinika sady nanara-pofatratra isan'andro tamin'ny fahafinaretana. Ary nisy olo malahelo ferena anankiray atao hoe Lazarosy napetraka teo anilan'ny vavahadiny. Ary naniry mba hihinana izay latsaka avy tamin'ny latabatra ilay manan-karena izy, fa ny alika kosa no avika nilelaka ny feriny. Ary maty le malahelo, dia nentin'ny anjely hoe nitratra ny Abrahama. Ary maty koa le manan-karena dia nalevina, ary raha nijaly tao amin'ny fiainantsika izy, ka nindrandra, dia nahita ny Abrahama teny lavitra eny sy Lazarosy eny tratrany. Ary izy nianjoka nanao hoe, ry Abrahama raiko, mamindrafo amiko, ka irao Lazarosy mba anoboka ny tendrony ratsan-tanany amin'ny rano,
mba hampangatsika ny lelako fa fadiran'ovana eto anatin'ity lelafy ty. Fa hoy Abrahama, anaka, tsarovy fa ianao efa nahazo ny zava-tsonao tamin'ny andro ny ainanao, ary Lazarosy kosa ny zavatra-tsy. Fa ankehitriny izy no ampifaliana ty, ary ianao kosa ny fadiran'ovana. Ary mihoatra noho izany rehetra izany, misy tevana makadiry ajado ny eo anelanelantsika, mba tsy ho afa mita akeny aminareo izay ete hiala ity, ary tsy ho afa mita akety aminay izay indry. Hitanao amin'izany fa tena zava-dozana izany any amin'ny hafi be. Ireo rehetra tsy manaiky an'i Jesosy anefa, ho tompony sy mpamonjy azy amin'ny zorany, dia tena hifampitarika any amin'ny hafi be zany. Ianao sy ny namanao tsy mety ho ao andapany ray, ho ao paradisa ny namanao, fa any amin'ny hafi be ny tiany dia manaraka azy ihany ve ianao, satria tsy mety izy tsinona. Fadiran'ovana ne ianao amin'izany mba nomen'Andriamanitra saina ihany ianao, meteza hifidy ny lalana tsara, meteza nolotra ny fiainana ho an'i Jesosy, meteza ho resy lahatra ny amin'ny filazantsara, ka aza misalasala ny anolotra ny tenanao ho an'i Jesosy Kristy, fa izy no lalana sy fahamarinana ary fiainana, araka izay hitantsika voarakitra ao amin'ny Jaona 4:12 andinin'ny 9. Raisonao Jesosy hoentrao mipetra 7 mba ekery izany. Israeli anaonona ny asi, nandao ilay Jesosy ilay be fity, varina tamindrendrarendra sy trapo, nilivany lalao toko. Akenzay anao nireny ty zao, tsy fantatro fa i Jesosy miandry anao, nanadino ny adalana vitanao, miverena fizy miandry anao, miverena miandry anao Jesosy ka handiana, azanao motramana tona ho fantatrao tokoa, fa izy dia tsy mba matahotra. Miverena miandry anao Jesosy ka handiana, azanao motramana tuna ho fantatrao tokoa, fa izy dia tsy mba matahotra.
sompamonjy ny fiainanao izy rany no mpanavotra tsy noko manisany mandrakiza mitsangana raisonao zay sompamonjy ny fiainanao izy rany no mpanavotra tsy noko manisany mandrakiza raisonao Jesosy hoe nihitra ao mipetra fafito maniraka olona maro ny tompo noho ny fitiavany ianao mba ahatonga anao ijoro ho miaramilan'i Jesosy mba ahatonga anao anana ny fiainana sady anana be dia be mba ahatonga anao iaina ao anatin'ny fahazavana fa izy mantsy no fahazavana izao tontolo izao araka ny voasoratra eo amin'ny Jaonina 5:12 etsy an-daniny ny namanao mitarika anao hoe tsy raharaza ny fivavahana kristianina izany tsy raharahany Jesosy Kristy etsy ankilany Jesosy Kristy maniraka olona maro milaza aminao ny fitiavany ianao ary ny fahoriana izay anjoanao raha tsy manaiky azy ianao raha tsy manaiky ho feheziny ianao etsy ankilany iretsy namanao tsy tia any Jesosy etsy an-daniny nefa Jesosy Kristy manazava aminao ny fitiavany Jesosy anao kosa apetraky ny tompo eo anoloana indray ny teny mba hisaintsainanao fatratra ny teny izay voasoratra eo amin'ny Salamo 1:4 manao hoe satria izaho no niraketany fitiavany dia hamonjy azy aho anandratra azy amin'ny avo aho satria mahalala ny anarako izy etsy ankilany izao koa no nolazain'ny tompo ao amin'ny Korintianina 1:9 manao hoe raha misy tsy tiany tompo aoka ho voaozina izy fitahiana izany fanozonana ny tianao te hampiasanao ny tompo ianao no antsoiny ankehitriny mety eza hijoro azy ho an'i Jesosy anaiky an'i Jesosy ho tomponao sy mpamonjinao mety eza anaiky ho eo ampelantanan'Andriamanitra ho ohatra velona ny amin'izany olona tahian'Andriamanitra amin'izay fotoana izay ireo namanao hafa rehefa mahita izany maha ohatra velona anao izany dia ilaza hoe mba hanaraka anareo koa izahay fa hitanay fa momba anareo Andriamanitra tahaka izay voasoratra ao amin'ny Zakaria 5:17 ianao no antsoin'Andriamanitra vonona ve ianao vonona ve ianao manaiky ve ianao mety eza anaiky fa tsy misy soananantsika azo arina aminy engany ianao iteny tahaka ny sampana tanora kristianina ao
andray soro efitsika manao hoe vonona re. Vononareo ny sampana tanora kristianina atao andray soro ary ianao mba ahoana aza manolotra ny tananao amin'izay hitarika anao any amin'ny lalan'ny fahaverezana fa meteza anaiky ny torohevitry ny tompo ao amin'ny Koritianina 4:9 andininy 4:7 manao hoe aza mety asiana zioga tsy atonina anareo
hikambanana amin'ny tsy mino. Meteza ianao ho fitaovana am-pelatanan'Andriamanitra, ampandroso ny hafa kosa amin'ny fanarahana an'i Kristy. Fa raha ino ianao ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra, hoy Jesoa izay ao amin'ny Janona 1:20. Meteza anaky an'i Jesoa ho tomponao sy mpamonjinao. Rehefa mahita ny fahasoavan'Andriamanitra eo aminao ireo namanao ireo, dia amin'izay fotoana izay hiaraka aminao koa izy. Ary hoy ny fanomeza tokon'Andriamanitra izay voarakitra ataon'i Daniela 12 ny 13 manao hoe: ary zay endry dia mirapiratra toy ny famirapiratry ny lanitra, ary zay mamerina ny maro amin'ny fahamarinana dia ho tahaka ny kintana mandrakizay dory. Ho tahaka ny kintana mandrakizay dory ianao. Izany ny fanomeza tokon'Andriamanitra raha mety ianao. Meteza re izany hiasa ao anatinao aneny fanahy masina. Te hino aho kanefa, kanefa fandaharana izarahanao amin'ny mpanompo vavin'Andriamanitra Marthe Hervé. Azonao andraisana tsara ihany koa amin'ny fanoratanao antaratasy ny olana izay manakana anao tsy inon'Andriamanitra. Ny adresy: fandaharana te hino aho kanefa, boîte postale 1276, Antananarivo 1 Ambizato.